Mahakasika an'izay raha izay mofo dia amin'ny heviny tsy hoela ny lehiben'ny faritra Antsinanana Alain Mavimbina. Hotoizantsika amin'ny lafiny ara-toe-karena kosa ny fampahalalam-baovao. Ho tanterahana ny 17 ka hatramin'ny 18 ny volana novambra ho avy izao ny salon de l'industrie de Madagascar izay natao indrindra mba hanome lanja ny vita malagasy sy ampirisihana ny vahoaka anjifa ny vita malagasy ihany koa. Nampahafantarina Andrany Maraina moa ireo mpandray anjara sy ny mpanohana ofisialy an'ity hetsika ity. Claudia Rasoulson. Sehatra iray hanomezana lanja ny vita malagasy ny salon de l'industrie de Madagascar izay ho tanterahana ny 17 hatramin'ny 18 ny volana novambra ho avy izao ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Anisan'ireo mpanohana ny hetsika ny Orange Madagascar, ny Air Madagascar ary ny fiadidiana lefitry ny primature misahana ny fampandrosoana sy ny fanajarena ny tany. Anisan'ny mandray anjara amin'ny fanatanterahana ny salon de l'industrie de Madagascar ihany koa ny PNUD sy ny ONUDI ary ny fiadidiana lefitry ny primature misahana ny toe-karena sy ny industrie. Mitondra fanazavana mikasika ny hetsika ny filohan'ny syndicat ny industrie eto Madagasikara. Mampiavaka an'ity salon ity dia salon antsika malagasy ary ny vokatra malagasy vita tanterana no avohitra amin'io. Zay fotsiny mampiavaka azy. Misy ny vokatra malagasy izay tsara ary ny vita malagasy zany dia misy fivoarana lehibe ka tokony hojerena sy hojifaina. Raha izay ho an'ny mpanjifa. Faharoa ho an'ny mpitondra fanjakana mpanao politika hoe misy sehatra anankiray miasa na eo arany krizy ary te ho tafavoaka amin'izany. Fahatelo ho an'ny ireo mpamatsy vola zany mpiara-pokona amintsika hoe misy sehatra anankiray izay afaka mamelona tsara, mampiodina tsara ny ekonomia misy eto. Olana iray izay sedrain'ireo industrie malagasy ny fanafarana ireo akora samihafa ilaina ho an'ny famokarana ka izay no mahatonga ny vokatra lafo vidy noho ireo vokatra avy any ivelany indraindray. Ny fanjifana ny vokatra vita malagasy anefa dia manome asany malagasy, mampiodina ny toe-karena ary mampidi-bola ho an'ny fanjakana. Izay raha atao no nahatonga ilay teny fanevan'izy ireo hoe manjifa ny malagasy aho, tombony ho an'ny rehetra. Ankoatra ny varotra fampiratiana dia anamarika ny hetsika ihany koa ny fisian'ireo fionana sy valandresaka samihafa. Hiavaka ihany koa ny fampisehoana ny antsoina hoe fampandrosoana maharitra iarahana amin'ny Club Export Réunion sy ny CCIFM.